Ao, top. Ao. Toin'ilay raha sangana fakana omby teny Ambohibe, ny fikambanany zanak'Andry Bongolava dia manao zao fanambarana izao. Nisy ny fanambarany teo anivon'ny mpitandro filaminana izay ny kolonely lehibe ny Tafika Andranomadio no mitondra ny fitenenana izay nilaza nanambara fa rehefa tonga ny tompon'omby miaraka amin'ny bokon'omby mazava dia miverina amin'ny tompony ireo omby ireo na izao dia zao azy. Tao aorianan'izay nefa tsy nijanona teny amin'ny miaramila teny Andranomadio zany ireo omby ireo fa niroso teo anivon'ny gendarmerie Kapojia, Tsiroany Mandidy. Dia nisy ny fivoriana niarahana tamin'ny OMC izay nitarihin'ny préfet-any Tsiroany Mandidy, tapaka tao anatin'ny fivoriana rehefa nisy ny fitarainana noentin'ny tompon'omby sy ny fikambanana fa haverina amin'ny tompon'ireo omby ireo rehefa ara-dalàna ny taratasy hoentin'ny tompon'omby. Ny mahagaga nefa rehefa niroso teo anivon'izay famerenana an'ireo omby ireo izay natao ny fanamarinana niarahan'ny tompon'omby sy ny gendarmerie mahakasika an'ireo omby ireo. Dia voapirofo mazava zany fa madio ireo omby 370 izay noentin'ireo mpitandro filaminana nilazain'ny olona mpifanolana tany amin'ny ben'ny tanàna eny Ambohibe fa nampitondra boly. Raha ny zava-nisy anefa araka ny tenin'ilay mpiandry omby dia tsy nampitondra boly ilay mpiandry omby fa rehefa tonga teo Reboba sy ireo Raboba sy ireo olona noentiny mirongo basy nandositra ilay mpiandry omby ary rehefa tonga teny lavidavitra teny no nitazana izay hanaovan'ireo zareo an'ilay omby. Indrisy nefa fa niroasin'ny Raboba sy ny olona izay noentiny niaraka taminy zany ireo omby ireo nakany amin'ny fambolena izay any Raboba ihany. Tao aorianan'izay araka ny filazan'ny tompon'omby izay nanaty maso sy ny fokon'olona eny atoerana dia nisy miaramila niaraka tamin'ny Raboba nitondra n'ireo omby ireo nanontany ny solon-tenam-panjakana teny fotony ny carte mobile ny andromaso bokon'olona sy ny olon-dehibe eo an-tanàna mahakasika ny taratasy ahafahan'zareo mitondra n'ireo omby ireo. Valy biraingona moa zany ny azon'ireo vahoaka solon-tenam-panjakana teny fotony fa tsy maintsy hoentina ny omby fa nampitondra boly izay araka amin'ny filazan'zareo dia hoe ny ben'ny tanàna nitondra ekipa mirongo basy nampitondra ka n'ilay fambolena. Ny zava-misy zany tsisy idirana resaka politika le omby fa olon-tsotra ny tompon'omby izay olana ny ben'ny tanàna sy Raboba mahakasika ny adi-tanin'zareo an'zareo any manokana iny ny raharaha politika koa tsy mpanao politika zany ny tompon'omby fa ary tsy mipetraka eny amin'ilay toerana fa ny biby fiompy no mipetraka eny. Tao aorian'ilay fihaonana tao amin'ny préfet inona zavatra tapaka? Ny zavatra tapaka tao aorian'ilay fihaonana tamin'ny préfet dia averina amin'ny tompon'ny omby rehefa mazava ny taratasy. Miverina ve le omby sa tsy miverina zany? Ilay omby tsy niverina satria lasa niova zany ny hevitra tao aorian'ilay zavatra tapaka satria araka ny tenin'zareo tamin'ny ora farany dia hoe tsy maintsy miakatra fitsarana ireo omby ireo dia amin'ny alalan'ny didim-pitsarana ihany no ahafahan'ireo omby ireo miverina amin'ny tompony. Ny omby izay nohamarinina nilaza nareo teo hoe teo anatsehan'ny zandary nohamarinina le omby ara-dalàna ny omby feno ve ny isan'ny omby nareo sy ny ondry sy ny osy sa tsy feno? Araka ny tenin'ny tompony sy ny zavatra hita teo moa zany na mbola tany anaty fivoriana rehefa napahafantatra ny tompon'omby fa 770 zany ny isan'ireo omby nalaina teny amin'ilay toerana nalaina kerin'ny teny fa ny omby tonga teny Andranomadio teny amin'ny Kamiaramila dia 370 araka ny takitra nambarany teo anivon'ny OMC. Dia nefa nandeha koa zany ny fanamarinana ny arahana tamin'ny gendarme dia
telo amby sivifolo koa ny omby tonga tao ny osa manondry banga sivy dimy ny osa efatra ny omby. Raha le fivirina tao amin'ny OMC nisy taratasy ve avy amin'ny OMC na avy amin'ny fitsarana nakanan'ireo omby reo? Préfet tena mihitsy ny taony nanambara fa tsy nisy taratasy avy amin'ny préfet ary tsy afaka manao an'izany izy ary tsy nisy taratasy ihany koa zany teo avy amin'ny fitsarana na ahafahana naka an'ireo omby reo raha ny teo anivon'ny fivoriana zany satria nisy ny fanontaniana napetraky ny tompon'omby sy ny fikambanana nahakasika an'izay taratasy zay fa samby tsy nisy na ny teo anivon'ny préfet na ny teo anivon'ny fitsarana. Tao aorianan'le fionana tao amin'ny préfet niarahana tamin'ny OMC tsy miverina ny omby sy ny ondry zany efa miverina sa ina le tsy miverina? Ny omby misy efatra amby dimapolo zany zao tsy tafaverina amin'le omby ary mbola tsy hita maso. Ny omby anakefatra, ny osy dimy. Eto zany dia manaitra ny tompona ndraiky mpanjakana ambony indrindrandrindra amin'ity fitondrana zay mitondra ankehitriny zay mamaly an'izay hetaheta amin'ny vahoaka zay amin'izay fanavaozana sy fanovana ny zava-misy eto Madagasikara zay satria mampalahelo zany raha nitambany vohatra nitatsatsy ny anatra ny hanaovana tsindry sy fanaparam-pahefana ohatran'izao fa izahay fikambanana zanak'androy zany manameloka tanteraka amin'izao tranga zao satria efa asandahalo zany le zava-misy ka ny mahagaga dia ilay olona nanao asa ratsy indray no miriaria tsy misy fepetra raisina aminy ary tsy samba ny akory ny nanaovany an'izao araka ny fitarainan'ireo tompon'omby fa efa nisy ihany koa zany omby nalainy tamin'ny volana Jona rehefa tonga ny mpanarady dia nandositra izy sady ny firafirainy antsy ny omby anankiroa dia izao mbola miverina zao indray moa zany tsy hita mihitsy ny omby dimapolo mahery amin'ireo omby reo ka manaitra ny tompona andraikitra ambony zany indrindrandrindra fa misy ny commandant gendarmerie, misy ny délégué ny sanany avy anivon'ny gendarmerie nametraka fitorinana fa tsisy valiny inona ny antsoava ataonareo fa manaraka tsara ny vidéo direct ataontsika ty reo tompona andraikitra ao ambony ao reo. Ny antsoavo ataon'ny fikambanana zanak'androy zany dia ny hampiharana ny lalàna amin'izay meloka nahatonga an'izao voina mahazo ny fikambanana izao indrindraindrindra raboba zany satria efa indroa amin'izao zany izy no nanao trangana fanafiana asandahalo satria sady mirongo basy no makantsy anazy ary lasa ataon'ny fitaovana zany ilay mpitandro filaminana hoentina hanararotana ny fananan'olon-tsotra izay tsy manatsiny tsy mifanolana aminy. Laza ny préfet zany fa tsy avy aminy taratasy nefa izy dia le OMC moa zany lehibe ny OMC ny avy anivon'ny fitsarana ihany koa raha hoe nalaina ny omby tsy nisy fitanana antsoratra raha fantatsika fandraisanareo an'izay rehetrarehetra zay nareo zanak'androy zay miary omby eto Bongalava. Fandraisan'ny fikambanana an'izay moa zany raha ohatra zay trangana tsy fanarahan-dalàna amin'ny fomba fakana ny omby zay zany dia azo lazaina fa misy firaisana tsy kombakomba zany ataon'ireo tompona andraikitra aty fotony amin'ilay olon-dratsy satria efa nisy fitorinana natao an'io olona io tamin'ny omby nalainy tamin'ny volana Jona 2025 fa veranjavony moa zany zay zavatra zay nefa raha mahalala tsara zany fa niresaka halatr'omby dia henjeheny lalàna ary misy sazy faranjihenjana ho an'ny olona zay mangalatra omby zany. Farany fandraisanareo amin'ny hoe nalaina le omby tsy nanaja procédure nakana azy dia ho averina amin'ny tompony le omby dia lazaina indray fa mila main levé avy amin'ny fitsarana. Inona fandraisanareo an'izay zavatra zay? Fandraisana an'izay tiana tsy ho averina amin'ny tompon'ilay omby satria na ny zavatra ny fanarahana atao anatin'ny fivoriana ary iala amin'ny tompona andraikitra zany fa tsy mitazona ny teny izay ny fanarahana sy ny fangatahana nataon'ny tompon'omby ireo tompona andraikitra. Ary eto zany tsy indrinay foana hoe tsy tokony hasiana fanararotana le izy fa efa ny fanarahana ny fanamorana ny famerenana an'ireo omby ireo ary tokony tsy andrana zany fitsarana sy ordonnance zany tsony fa efa voamarina ao anaty bokon'omby zany fa ao anatin'ny bokon'omby tsara ireo omby ireo efa omby vita recensement io isataona manamarina zany zay fa omby madio fa na ilay toerana misy an'ilay omby eo raha ahina zany ny haripaka ho faty an'ireo omby ireo mandra-pivoaka an'izay pitsarana zay raha ohatra ka miandry an'izay dia tsy azo kena zany zay fa tokony haroso mialoha ny fanomezana n'ireo omby efa fantatra fa madio reny tokony mandra-pivoaka n'izay pitsarana zay raha ohatra tena izay ny safidy eritreretiny ny mpitondra ty fotony
ho fahaolana mba hisin'ny ara-dalàna ao anatin'ny famerenana ny omby reo amin'ny tompony. Iza moa zany no nilaza hoe mila main levé le ndray le omby a taminareo hoe miandry an'izay didim-pitsarana zay le omby. No nilaza zany a tamin'ny ora farany a dia ny commandant Kapsi ho anivon'ny gendarmerie Tsiroany Madidy no napahafantatra ny solotena ny fikambanana izay tonga tany a teo anatrehan'ny kolonely fa hoe nametraka fitoriana ilay Raboba dia mbola tsy azo averina amin'ny tompon'ireo omby ireo. Dia ny mahagaga zany a ilay olona meloka aminay eto zany a no lasa arahina teny a izay azo lazaina fa afaka mibaiko ny mpitandro filaminana ty fotony zany ny Raboba raha izany fomba fiasa izany. Oviny anareo zany naheno an'izay hoe nametraka fitoriana le Tamin'ny 31 alina Desambra. fahazahoanareo azy ny aloha sa taoriana n'ilay fihaonana tao amin'ny préfet no nisy an'io fitoriana napetraka io satria raha ohatra ka nisy fitoriana dia tokony nisy réquisition avy any fitsarana nakana an'le omby. Tao aorianan'ilay fivoriana zany ilay fitoriana raha ny fahazahoanay azy satria tao anatin'ny fivoriana tsy nisy an'izany resaka fitoriana zany mihitsy na ny tompon'omby na i Raboba fa ny fanontaniana ny be da be tao ny mahakasika ny tena zava-nisy marina teny fotony ary ny mpiandro omby tao tamin'ny fotoana io ny solotena vahoaka sy solotena mpanjakana eny fotony ihany koa nanatrika tao dia zay no anisan'ny tena hoe ny heno ny tompona ndraikitra teo anivony OMC. Teninareo farany ary manoloana le fakana ny omby tsy ara-dalàna sy ny mbola fitazomana azy amin'izao fotoana izao. Ny teninay farana tompoko dia toko havoaka tsisy atakandro omby reo satria ny antony omby madio mazava tsara nyreo ireo zany tsy omby teny afiny dahalo agny fa fanjakana nakazy fitandrom-pilaminana sy ny olo sivily sotra dikan'izay zany raha ohatra ka amin'ny teny fagnarahana teo dia hoe raha fa mitondra boka omby nareo dia megnanareo ny omby boka omby tompoko dia mazava tsara io bokanao omby mazava tsara io tompoko dia mazava tsara ny boka omby izy io misoratsa madame Lydia io dia io ny mazava tsara io dia reto ny volony omby rehetra dia reto ny aritazy zay namarana ny délégué mpanjakana asy ny gendarmerie mazava tsara ary tsy ndriako etoana fa nitsirika ny omby eo nanao contrôle anazy ny commandant de groupement mihitsy no niditra sur le terrain nijery azy tena ambala nijery le omby 370 reo 370 moa azafady ny ambara misy latsaka 370 reo fa tena nieky colonel fa hoe mazava tsara ty omby ty olo reto amin'izao zavatra fotoagnandro zao dia zay zany mahatonga anay manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana filohan'ny fanavaozana jereo re tompoko zahay ato bongolava fa tena reraka dia reraka ny sainay havezivezy amin'ny fanananay reo ka zahay tsy aneky an'io raha ohatra ka havezivezy ary atao amin'ny fitsarana omby reo ny tsy nangalarinay raha ohatra ka ampidirin'ny fitsarana fa omby ny mpianay fa ty Raboba zay ny andrava mibaiko fitandram-pilaminana ity toko hosamborina ary mangataka Raboba ao zahay atao fanahadiadiana lalina mahatonga azy mandrava fanagnan'ny olona ohatran'izao raha ohatra ka ny tenany Raboba ny miteny fa hoe ny vola ny simbe tsisy dirany resaka omby vola simbany le ombinay fa le omby ao ivatany Raboba ihany nitondra ny omby nampitondra akazy amin'le vola mba hafaha handrava omby reo satria fanangalatra omby reo izy taloha dia mangataka zahay tompoko araka ny tenin'ny président OMC teo dia hoe hamorana ny hamoahana ny ombinareo ny hamanona zay raha atao frera reo mbo frera ambalatsazy mbola hisisazy handao vola amin'ny commune zahay tsy aneky an'izany fa dia averegna omby ay reo manomboka androany dia mangataka fitondram-panjakana averegna aminay tompo omby reo tsy ho matimaty ao fa zahay tsy aneky an'io raha ohatra ka tsy averegna aminay omby reo dia manao fanapahakevitsy koa zahay ato zanak'androy ato bongolava fa i Raboba ne tsy atahoranay fa ny tany misy tany-dalàna zany no atahoranay Raboba ka nareo fitondram-panjakana zay mifehanay etoagna manapahahevitsy nareo rapitso dia rapitso averegno aminareo anay averegno aminay ny ombinay satria niosy zao nalanay tamin'ny maly igny fa mbela tagnanay niosy sy niondria 220 ny meny tafika malagasy anay maly banga resaka 5 izy io ny omby zay 370 zay ny giazany zareo ambalany commune urbaine banga 450 reo fa nihita maso reo aloha averegno aminay zay ombinay tsy hita reo solonareo nakazy zahay tsy aneky an'io maneky zay ve tika matsio aneky zay zay no
akaina eto tompoko de mangataka zany ndra matao filoha fanavaozana mba jereo akaiky reny mahazo anay ato bongolava fa tena reraka de reraka zahay raha ohatra ka tsisy ray aman-dreny piahy tahaky tony zay tompoko ny avy aty aminay